miditra sady ao anatin'ny andian'ny fahadimy amby folo ny lalao feankizy karakarainy ny orinasa mpifandraisan-davitra Airtel Madagasikara amin'izao fiandohan'ny taona izao tsara vitana telo no notolorana loka teny amin'ny foibe ny Airtel Madagasikara teny Akorindra. Tsara fanombohana ny taona 2024 ho an'Andriamatoa Odon izay nahazo loka goavana avy amin'ny Airtel. Fandiminy izao no nahazo loka tamin'ny lalao feankizy. Io maraina io no natolotry ny Airtel azy ny lokany teny amin'ny foibe vaovaon'ny Airtel teny Andraro. Loka azoko tamin'ity indray misoraka ity dia frigidaire indray zany tamin'ity. Zany loka fahadimy zany tato amin'ny Airtel. Zany hoe ianao zany efa manokana fotoana mihitsy hoe lalao foana ato anatin'ny lalao karakarain'ny Airtel? Maro le lalao karakarain'ny Airtel fa le foany koa zany tena manavanana anahy. Na le lera filalaovana azy zany dia efa manavanana koa le izy. Dia eo no isafidianako le foany koa izy fa maro zany le kilalao amin'ny Airtel. Fa io no tena ohatran'ny ankafiziko indrindra le izy. Inona ny tanjonao anatin'le izy? Ny tanjoko anatin'le izy zany zao dia mba niazahoako loka le goavana indrindra amin'le farany. Any volana février zany ny tanjoko satria efa mba elaela ihany nanomboka tamin'ny andiny fahatelo amby folo moa no lalao tamin'ity. Dia izao fa 2024 dia izay mba fikasana iatehana le izy azahoana le loka lehibe ireny. Nanomboka ny 12 Novambra ka hatramin'ny 9 Febroary ny lalao feankizy 2024 misy hatrany ny fizarana loka isan-kerinandro amin'ity lalao ity. Ohatran'ny lalao feankizy rehetra amin'izay moa zany dia misy fanolorana loka eny antenatenany eny. Dia mbola mitoy samy mitazona ny isazony avy ny mpilalao rehetra fa any amin'ny farany zany no izay mahazo isam-polo indrindra mahazo an'ilay fiara. Fiara vaovao kosa no loka goavana miandry ny mpanjifa ny Airtel amin'ny fiafarany ity lalao feankizy 2024 ity.